Ity le teknika nendrasantsika débutant fatratra. Salama tsara, Lydia no fiantsona mampianatra gitara basy en ligne ho antsika izay lina. Ny fanaovantsika anazy dia jerena ny tonalité. Raha ohatra ka fantatra ny tonalité hoe sol dia ny suite d'accord ao anatiny dia mivezivezy eo amin'ny 4e note, 1e note, 5e note. Misy fotoana izy mandalo mineur. Dia izay suite d'accord zay no anatsifohana lesona ohatra hoe pattern de 3 notes. Zany pattern zany dia maka note anankitelo eo alohan'le note ty note endreny, ohatra hoe 4 ny ty note endreny dia manisa fotsiny ianao 4 dia miverina 3 dia aveo 2 dia ny amin'ny 2 zany ianao manomboka. Ohatra zay, raha ho any amin'ny 7e note ianao dia eo amin'ny 5 zany ianao manomboka. Dia ity ry nalaiko lesona ohatra zao izy. Ohatra zay, dia misy chromatique aveo eo amin'ny 4 manomboka eo amin'ny tierce. Dia aveo octave sol daveo octave. Dia atoroko anao fomba fanaovana anazy fa arao ange ohatra zao izy. Dawari Eo amin'ny 4 daveo première note, 5 zay le accord. Dia misy style kely raha ohatra ka zatra amin'le lesona nampianariko anao tamin'ny vidéo dia fantatrao fa misy ny atao hoe parade dia misy ny pattern de 3 notes. Ohatra hoe ho any amin'ny 7e note zao tsika dia fa maninona note zay le izy? Fa maninona note zay le izy? Satria mijanona eo amin'ny 5e note tsika dominant indroa dia mahaleo be raha hijanona ela be tsika fa jerena ny tierce. Dia lasa ohatra zao. Zany 5 6 7 6 5 ohatra zay le izy. Dia manenjika course atsika grosse caisse doudou 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 ohatra zay doudou doudou ohatra zay. Iny ny enjehantsika dia tafavoaka le hira. Raha ohatra mahaliana anao ny fizarana ohatra an'izany dia abonné amin'ny page dia mahita ny partie 2 anao amin'ity vidéo ity. Tsara koa efa manana gitara anao dia vetivety dia mahay.